ny tafahoana amintsika ny tokantrano indray tompo kilasy tompom-bavy amin'ity aliny zoma ato anaty ny fandarana vato fantsika mazava ho azy izao fotoana ifanomezantsika izao tiam-piandohana aloha dia fampiarahavatsika ary manasanao sahady izay anaraka ity fandarana vato fantsika ity hatramin'ny farany izay iresantsika eto mandritra ny adiny iray izay fahitantsika moa fa dia vahiny hafa indray no iresadresaka sy hitafatafa aminay mianadahy eto ka miarabanao aloha Fabien Rabenarivo satria dia hiaraka indray tsika eto anatin'ity fandarana vato fantsika ity. Miarabanao Génard-Andrianarsoa, miaraba antsika ihany koa no miaraba anareo jiaby izay manaraka an'izao fiarahantsika izao amin'ity anio ity. Eto ampiandohana ihany koa dia efa manentana antsika rehetrarehetra izay vonona te ara-iasa aminay koa atao anatin'ny vato fantsika fa misokatra be ho antsika ny fandaharana vato fantsika. Misy moa ny laharana finday izay ahafahanareo mifanerasera sy miantso anay ao anatin'izany ka aza misalasala mihitsy fa misokatra be dia be ho antsika ny fandaharana izay ahafahantsika miresaka ny tontolon'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny eo ihany koa ny mety hoe ny sosialim-bahoaka ny resaka tontolon'ny politika eo ny mety resaka momba n'ireny karazana fikambanana maro samihafa reny, eo ny resaka toe-karena ny tontolo iainana ny rehefa ataontsika hoe mahasana ny raharaham-pirenena dia azontsika resahana azo daholo ka dia aza misalasala mihitsy ary io tsy hanavahana nizaniza tsy hanavahana nizaniza mihitsy io ary tsy hanavahana keo na ataontsika hoe atoko-pivavahana na atoko-pinoana koa renao te hiaraka aminay eto dia fa arabaina tongava miaraka aminay izay no fanentana na hoetoka ty ampiandohana ihany koa atsika izay te hiara-iasa aminay ao anatin'izany. Andriamatoa Paul zay no fantaratsika azy izy indray no iresaka amintsika eto araka namarako teo somary lavalava kely ny tafa izay io fanaovanay telo mianaka eto araka ny nazavainy Fabien teo moa dia betsaka no azo ifampiresahana atao anatin'ity fandarana tika dia miarabanao aloha tonga soa atao anatin'ny fandarana vato fantsika. Miarahaba anareo mianadahy, miarahabanao madame Vivian, miarahaba monsieur Fabien, miarahaba koa ny mpijery manaraka an'izao fahitalavitra système TV zao dia misaotra betsaka anareo koa amin'ny fiantsoana fanasana na dia olon-tsotra tsy dia misy zavatra horesahana firy aza dia nantsoanareo hoe mba hitafatafa etika dia misaotra betsaka anareo toko. Ia, arak'izay nambaran'izay dia amin'ny maha-olon-tsotra anazy no ivahinianany miaraka amintsika eto atao anatin'ny fandarana moa dia be dia be nefa nivoizina teto atao anatin'izay fotoana lavalava ny rahantsika izay ny rahanareo taminay menadahy zay tatao anatin'ny fandarana vato fantsika izay mihodinkodina teo foana ny raha toetra raha-pirenena ary tafiditra atao anatin'izany ny resaka état régionaly zay no eninareo miverimberina atao foana atao anatin'ny fiarahantsika dia mbola izay ihany koa tsy maintsy mididina kely eo tsika ao anatin'izay ho amin'ity an'ity satria izy zany dia manana ny fanehoan-kevina koa rehefa nanaraka ny fandaharana izay noentintsika hatramin'izay izay nivoizina teto dia lina izy dia mba teo aneo ny hevina izy mahakasika an'izay zavatra izay fa ndao aloha izy anontaniantsika ny amin'ny manahoana ny fahitanao ny toetra raha-pirenena amin'ny ankapobeny aloha amin'izao. Ny toetra raha-pirenena moa zany marina be dia be ny azo resahana na bariana ndresy teo aza dia zavatra mamirapiratra be tena mamirapiratra be kanefa na resaka hoe roplanina angamba indraindray misy koa miresaka fa ny tena zavatra ohatrana moa olona tsotra tsy mpanao politika tsy anina fa manaraka ihany ny toetra raha politika dia misy zavatra resahantsika malagasy rehetrarehetra ataoko hoe amin'ny valopolo isan-jato dia ny problema fahantrana angamba izay tsy afaka ambavatsika na tanora na lehibe na kely na anina na amina olon-tsotra ohatranay zao aza fa tsy manao politika dia voatery tafiresaka zay foana zay ngamba
mahakasika an'izay indrindra andriamatoa Paul dia hoe ahoana ny fahitanao hoe miaina somatsara ve tsika eto Madagasikara eto amin'izao vanandro iainantsika izao nareo manko efa somary nahazo azo taona ihany efa betsaka ny zavatra hita sy ny seho raha ny teto amin'ity firenentsika malagasy ity aminao manokana na manahoana ny fahitanao ny fiainantsika amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny. Ny fiainantsika moa zany amin'ny ankapobeny angamba tsy vaovao zany na atsika ny tokantrano na atsika tsirairay avy fa dia lasa efa raiky tapisaka amintsika ty resaka fahantrana ty raha atsika eto Madagasikara zany no resahana efa raiky tapisaka mihitsy tsy vaovao intsony ary tsy hitantsony ny atao hoe na ny mpitondra aza na ny anina samy miresaka fa na ny mpanao politika samy manana fitiava-tanindrazana daholo ny tsirairay saingy amin'le fahantrana tohatra ny tsy mety mahita vahaolana tena mba hoe na dia hoe tsy atao hoe mivoatra moa zany mivoatra mba mihatsara hoe miala amin'le fahantrana ohatra ny tsy mety tafavoaka amin'izay tsika fa mikorosofahana fotsiny korosofahana foana isan'andro zay inona no mety hoe tena antony mahatonga zay raha ny fahitanao azy? Raha ny fahitako azy manokana zany ny antony mahatonga an'izay dia voalohany indrindra ngamba tsy azo lavina antsika matetika efa araky resaka reo moa efa nahazo azo taona ihany nahita maromaro ihany ny fiainantsika teto Madagasikara ny fifandimbiasa mpitondrana dia hita ihany ny polina ny fandimbiasana ny olana zany raha ny fijeriko azy manokana raha narery zay dia tsy resaka olona tsy resaka ataoko hoe tsy resaka hoe mpitondra tsy tia tanindrazana samy tia tanindrazana daholo tsika rehetrarehetra reo mitondra reo indrindrandrindra tia tanindrazana mihoatranay aza ranomarina fa eo amin'le rafitra mihitsy no misy olana ataoko hoe goavana zany satria ny raha mahita moa mialatsiny tsy manonona anaran'olona ary tsy manenjika an'izaniza fa hitatsika tamin'ireny fifidianana présidentielle reny nisy fihetsehana somary ataoko hoe navaivay ihany nafampana dia rafitra no zavatra nyresahana tamin'ireny tsy olona rafitra zay ngamba nangatahany'le candidat sy ny anina ary zay zavatra zay tsy vaovao zay fa natsika aza na mitondra ankizy andeha ampiditra zaza hianatra na andeha hitsabo tena indraindray rafitra no manahirana atsika amin'le izy fa tsy hoe le dokotera eo na le mpampianatra eo no olana. Ny resaka an'izay hoe rafitra zay ianao inona zany ny rafitra tokony ho isy raha ohatra ka hoe le rafitra no mahatonga atsika mahantra inona ny rafitra tokony ho isy mba ampivoaka atsika ao anatin'izao fahantrana izao? Raha ny zavatra misy zany zavatra efa ana manokana koa zay ny zavatra misy moa zany tsika malagasy tsika miresaka foana fihavanana fifankatiavana zay zavatra iainantsika amin'ny mahamalagasy atsika dia ny zavatra misy particularité kely tsika malagasy zay zany zavatra efa na olona ndraindray aza tafaraka tiokotika aminy dia misy resahako an'izany ihany ndraindray particularité tsika malagasy rery no manana an'le fiteny hoe tsika dia zahay misy ny frantsay misy ny anglisy mba misy ihany koa ny fiteny sasany fatapatatra rehefa no dia no tsisy hoe tsika zahay fa tsika malagasy no hoe tsika tsika zao iresaka eto avy eo zahay dia ody nareo eo ka zay zavatra zay zany efa ataoko hoe culture gasy zay amintsika malagasy zay tsy azo ialana satria fananatsika zay dia zay zany ny mahatonga hoe tsika zany aminazy dia zay tsika sy zahay zay misy fotoana moa fandray nahita hoe sendra nandalo nahita ny
resaka ty état régional sy état anyty de eo am'izay état régional zay raha somary diniatsika lalindalina kely a de misy an'izay tsika de zahay kanefa atsika rehefa ivoatra tsy maintsy hoe ny culture atsika tsy maintsy tsika misy intégré am'le zavatra zay vao mety voatritsika ohatraohatry zay zany nahatonga hoe mahatonga anazy zany a miombon-kevitra am'le rafitra hoe régional za akory tsy hoe mandray fotsiny hoe io zany de ty namaky an'ity boky ty tokoa za fa tsy hoe ity de fa ity zany tsy ty ihany misy kosa tsy maintsy hoe atsaraina amin'izy tya misy tsy maintsy mbola hojereny amin'izy tya fa le état régional zany zay ngamba metimety amitsika ary tena hitako hoe tokony ho vahaolatra indrindra moa le izy efa misy efa nandinika le izy a de apitsika ngamba am'izay fandiniana an'izay a afahantsika mivoaka lavitavitra satria no efa nandinika n'lay resaka état régional nanaraka fandarana io ihany koa efa manana ny tiboky kely ty koa ianao anatin'izay a zay manazava misy kokoa ny mahakasika an'izany état régional zany inona ny zavatra tena hoe azonao tsapaitanana mety teraka fandrosoana ho an'ny firenena raha araka fandinianao ny état régional mba afaka zarainao amin'ny vahoaka-mpanaraka atsika sy ny fahitanao an'le état régional amin'ny ankapobeny ny état régional moa zany ny mahatsara azy amiko aloha zany amiko zareo nanao azy aloha de fa nandinika moa izy nahita lavidavitra kokoa no ny hitako mino a fa ny zavatra voalohany indrindra inona moa ny atao hoe état régional amiko zany a c'est la solution qui s'approche du problème raha problème atsika eto zao tsy andeha hitady olona ary no iresolve anazy fa tsika eto aloha miresoudre anazy tsika miresoudre anazy kosa nefany tsy midika hoe de lohatsika telo mianaka rety fotsiny no anapaka fa misy kosa ataoko hoe entité afaka mifehy atsika hoe zao misy problème anareo zao ny solution fa fehezina zavatra anankiray indray koa zay fa tsy hoe eto de zay tiatsika atao eto zany no ataotsika mety tsy mety koa zay de zay zany ny hitako am'le izy akoatran'izay inona zany no tombony ho hitanao ohatra hoe namaky an'iny boky iny ianao de resy lahatra ianao fa ilay état régional no mety avoaka atsika anatin'ny fanitrana akoatran'izay inona no mety hoe hitanao hoe tombontsoa be de be tsy ho voatanisako dôly izy rehetra fa ataoko hoe ny roa telo fotsiny angamba aloha voalohany indrindra eo am'le décentralisation budgétaire tsika moa zao efa miresaka foana décentralisation nizanizy angamba fandimy teto efa mampolo taona eny a miresaka décentralisation sy zara-pahefana kanefa le décentralisation tsy effective za zany mahita miresaka tsika hoe décentralisation efa mampolo taona noa nefa am'izay décentralisation zay a misy ny atao hoe ministère de la décentralisation amiko zany raha décentralisation effective no resahatsika de tsy tokony hipetraka akory zany ministère ny décentralisation zany fa ataoko hoe super ministre any ambony mihitsy zany no décentralisation satria ninonina ministère eo na momba ny rano na ny fahasalamana na ny anina tokony décentralisation aloha mibaiko azy voalohany donc tsy tokony ho intégré ao le izy tsy tokony intégré milahatra ministère ny fiompiana ohatra ny ministère ny décentralisation fa tokony izy a no ambony indrindra mananina ny reto satria ny zavatra misy zany nananao décentralisation atsika misy ministère manokana décentralisation manokany de misy ny ministère isan-karazany misy roapolo telopolo eo anatiny ministère io mbola misy secteur décentralisation zany hoe mbola tsy décentralisé ihany zany izy am'izay fotoana zay ohatra zao hoe misy ministre ny
ministerany ataotsika hoe fitsaram-bahoaka fitsarana moa fa tsy fitsaram-bahoaka mialatsiny am'le fadisony ministerany fitsarana tsy tokony izy tsony hoe fitsarana indray ao anatiny hoe fampianarana na amin'ny agriculture na amin'ny élevage fefa hafa iny satria any fitsarana iny de tsy mety zany raha le décentralisation mitokana eria de mitokana irindray ny ministère isa de zay hitako ny tsy mapetraka an'le décentralisation ray zay faharoa manaraka an'izay a le décentralisation effective le décentralisation budgétaire zany tsy mipetraka mihitsy aloha raha ny marina am'izao hoe tsy mipetraka mihitsy le décentralisation budgétaire tout est centralisé resitsika fotsiny budget pajakana vitsy de vitsy angambany lasa décentralisé fa avy any any no miainga le izy a de zay voazarainy fa amiko zany raha tena hoe décentralisation effective izy a avaty indray a no mandrotsaka makany amin'ny inona moa zany pactole ikambanana ohatrohatr'izay zany ny fomba fijeriko mialatsiny aloha tsy de mahay miresaka sady fa ohatrohatr'izay zany ny fomba fahitako an'le hevitra raha ohatra araka hoe mijery azaina hoe hitanao hoe mbola tsy décentralisation effective ilay décentralisation misy ahoana ny fomba ampiarana an'io izay le décentralisation tena hoe effective tanteraka ao anatin'izay na koa ampamary toerana tsara ihany koa an'ilay ataontsika hoe décentralisation budgétaire ka zay moa efa zay izy hoe décentralisation budgétaire le décentralisation effective zany ninonninona moa zavatra ataotsika na iresaka azitsika hoe zao amin'ny télé zao raha tsy misy vola tsisy budget tsy mandeha io ka raha tsy misy zany le décentralisation budgétaire tsy possible le décentralisation effective ninonninona na zavatra inona no atao a na anangana hoe tsy haiko hoe filaminam-bahoaka azy tsika raha tsy misy budget ne filaminam-bahoaka io tsy misy zavatra andeha ao marina misy budget le ministère ny décentralisation fa tsy budget mifanaraka am'le décentralisation effective fomba fijeriko aloha zay a mialatsiny ohatra mientanentana be fa menareo sehatra moa miteny de lasa mientanentana be ia mbola ivegna kely am'izay tsika rehefa avy eo fa ivadika kely indray a resaka politika ianao moa teny laza fa hoe za tsy mpanao politika ahoana indray ary moa ny fahitanao ny tontolo politika eto Madagasikara am'izao vaninandro iainantsika zao ny tontolo politika zany eto Madagasikara ny atao hoe politika moa hoe fitondrana fiarahamonina zay ny nampianarana anay anazy mbola nianatra ny tontolo politika zany eto Madagasikara ny zavatra misy koa mbola somary tsy ataoko hoe masika fa zavatra hoe misy a tsika zany rehefa politika atsika eto hatramin'izao aloha de plutôt centralisé amina personnalité fa tsy de misy hoe idéologie loatra tsy midika hoe le personnalité manana ny idéologie any izy a ny olona miaraka any manana idéologie fa tsy misy idéologie hoe tena mipetraka hoe tia ny idéologie tsika tia ny iombonana tia ny iarahana fa lasa hoe personnalité fotsiny no voizina am'le politika tsy hoe koa hoe tsy mety tanteraka fa tsy ampy be deabe le izy satria kidy politika zavatra iraisan'ny maro zany fa tsy hevitro zarery hoe Paul no mitondra hevitra eo akory fa tokony hoe zavatra iombonana ka zay zany ny hitako hoe isan'ny olana koa amin'ny politika atsika ny politika atsika zany a lasa ataoko hoe amina tsy mahay raha eo panefely ahoana moa zany tefy apatana efa mandeha le izy a voatefeny fa tsy hoe efa voatefy le izy vo hoentina de zay zao hitako hoe mahatsara n'le zavatra ohatra zao za tsy miteny hoe état régional ihany akory
fa na misy hevitra tsara hoe de tokony mba efa apetraka le izy a de mba iarahana mahita ahafahana hoe misy idéolojia ianginana. Efa misy an'ity idéolojia araky ny resahanao ty a efa naroso a tao anatin'izay a nivoizina teto foana raha teo ihany ko moa zay a tao anatin'ny fiarahana tamin'ny vatifantsika efa vitsivitsy maromaro ihany zay manao ahoana ny fomba fahitanao azy atao ahoana inona zany ny zavatra tokony atao ahafahana mametraka an'ity a état régional ty eto Madagasikara na ahafahana mampiatra azy ny ahafahana mampiatra azy moa tsy maintsy hoe ny vahoaka rehetra ny vahoaka amin'ny ankapobeny rehetrarehetra no manaiky manatanteraka an'le izy ahafahana natanterahana an'izany moa inona ny zavatra tsapako aloha marina hoe nareo amin'ny télé tato ato namoaka ny ty hevitra tya zay isan'ny mba nahafantarako koa an'le zavatra ny zava-misy angamba aloha indro kely fotsiny resahako hoe ty zavatra tya ohatrany mbola tsy de tena tafiparitaka loatra le sy ataoko hoe le hevitra sy le foto-kevitra mihitsy zany de zay ngamba aloha zao ny zavatra hoe tsy maintsy hoe mba mahalala ny olona ahoana moa zavatra tsy fantatra ka ahoana moa ny ahalalana hoe misy an'izany na zavatra ohatr'izay zany ny eritreritry za tsy miteny hoe médiatisena fa plutôt ahoana moa zany ny fiteny azy ampahafantarina ny olona tsirairay zany misy zao hevitra zao tsy misakana koa nefa ny hevitra hafa zay mety ifameno eo mety ataoko hoe tsy hoe mitsipaka fa mety ifandanja balance samihafa fa mba iarahana mba mijery fikaonandoha zany le tianao zay indrindra ngamba fa ianao moa nahatafavoaka azy hoe tsy maintsy hoe misy fikaonandoha ary tena fikaonandoha tena ankitsi-po tokoa fa tsy hoe fikaonandoha fotsiny koa hoe atao personnalisation araky le nyresahako teo ihany fa tena hoe fikaonandoha miainga avy any amin'ny fotony hoe any amin'ny fokotany misy fikaonandoha ny tanora misy fikaonandoha akambakambana eo izy zay ngamba mety ampivoatra azy ianao zany anisan'ny efa hoe resy lahatra tanteraka mahakasika ity plateforme état régional ity ny olona tsy mahafantatra ohatra hoe tsy nanakaka mifandarantsika izy hatramin'izay dia mety tsy maharaka izy hoe ahoana marina ary inona marina ny tena izy tokoa ve ty sa ahoana ny fomba andresentsika lahatra ho an'ny mpijery atsika hoe tena ino ny vahaolana ivoahantsika eo anatin'izay fanontran'izay le izy moa zany araky zay resahana zay mbola ngamba raha ny fijeriko za zao voaingana nahalala n'le izy ngamba mbola betsaka na olona miresaka amiko za tsy de mbola mahalala fa le izy zany ny tokony ataotsika ngamba de tsika samy mba miaraka mifampidinika mbola miverina am'le concertation resahany monsieur Fabien teo ihany hoe miverina ihany tsika hoe mifandinika miverina manaparitaka an'le hevitra hoe inona tokoa za tsy miteny araky ny teninao hoe resy lahatra tanteraka resy lahatra am'le hoe état régional nitanteraka amin'ity boky ty loha mbola tsy hoe tanteraka io mo tsika ihany manao azy araky ny hitatsika mety ny tokony anaovantsika azy sao de miverina am'le zavatra misy am'izao koa tsika hoe tonga de ty fotsiny ahoana moa zany ataotsika tellement ozy ny fiteninay tonga de atelotsika am'izao fotsiny de eo tsika de marary tibo indray ny antony mahatonga miteny an'izany manko Andriamatoa Paul de hoe ny olona zany am'izao
fotoana zao ka vao hoe resaka andaotsika ikondoa dia fotrany malaina ny olona anao an'izay satria betsaka ny zavatra efa nisehoka ny teto Madagasikara manokana ohatrany sarotsaritra ihany ny andresy lahatra olona raha izay no fipetrany fa tsika moa zany anjaratsika no hoe manao fanentanana sy mitady paikady mahomby entina andresena lahatra ny olona mahakasika an'izay indrindra moa zany zareo tompona andraikitra ao anatin'iny plateforme interregional iny no tompona andraikitra voalohany hijery an'izay paikady zay misy ihany koa ny resaka natao teto dia hoe efa misy ny ina moa zany fomba itilazako azy ny taktika sy ny anina rehetrarehetra entina pelezana ity ho an'izay mbola tsy mahafantatra an'izay verina kely amin'le hoe resaka politika leo ny olona amin'ny ankapobeny tsy izay ihany ny teny an'izany fa na ny olona izay mijery ny tokantrano ngamba miteny hoe leo an'izany hoe resaka politika zany aminao manokana ve raha ohatra ka hipetraka izay rafitra ny resantsika tany amboloana izay ianao moko nilaza hoe mila manova rafitra tsika efa betsaka izay zavatra nataontsika teto anandresentsika lahatra politika ny mpanao politika milaza fa hoe tiany lalana dia tsy ny lalana atsy ny lalana dia ny fanontaniana apetrako mahakasika an'izay dia hoe amin'ny maha-olo-dehibe anao ataoko hoe amin'ny maha-olo-tsotra anao inona indray ary no paikady arosonao an'ny vahoaka amin'ny maha-olo-tsotra anao ianao tsy mpanao politika inona ny paikady arositsika ny vahoaka mba everan'izy ireo hoe ho tavavoaka tokoa amin'le fahantranotsika rehetrarehetra ambala izay fanontanianao zay fa somary iodina kely angamba ambaly azy alapitsiny aminao marina zany hoe inona ny paikady ahafahantsika hoe ivoatra sy any somary teny kely hoe tsika zao eto Madagasikara efa misy 300 ny parti politika mipetraka zay 300 zay midika inona moa zay voalohany midika zay nisy ray ty voalohany tsy nety dia nanangana ray faharoa dia nanangana ray fahatelo dia nanangana ray tonga 300 izy inona ntsony moa zany mahaparti politika azy raha zay amiko zany tsy mety zay dia mbola miverina indray amin'le hoe personnalité amin'le personnalité koa zany ohatra zay dia lasa misy 300 le izy fa tokony hoe raha za manokana zao no miresaka zany raha te hivoatritsika amin'le politika zay te hivoatritsika amin'ny fiainatsika ngamba raha be dia be ny parti politika tokony hipetraka eto Madagasikara 5 na 9 parti politika 5 na 9 ihany mba 5 tsara ry tompoko fa tsy 300 tsy mety lasa kilalao tsy hoe kilalao fotsiny fa lasa fitiavatena le izy lasa fitiavatena le izy fa raha tena te hivoatritsika dia mba misy hoe arak'izay resahana zay misy idéologie 5 mipetraka eo mipetraka mazava tsara dia anatin'izay idéologie 5 zay daholo ohatra anazy zao misy tsy ekeko anatin'ity boky ty ty boky kely vakiko ty namaky fa misy kosa akapobeny azoko raisinao dia za loatra am'izay mbola tsy liditra parti politika mbola tsy tanatina parti politika mihitsy kanefa mety hiditra ao ahafahana mifanitsy amin'io zavatra io ohatr'izay zany ny fipetrany zany raha ka za zany raha mieritreritra na zany concertation nationale resahantsika zay aza tsy maintsy hoe sur une base de 5 ou 6 options tsika fa raha 300 options reno ataotsika aiza moa ny fidianatsika amin'izany somary fandray tsy hoe fandray am'izay zay sy tompoky lanestor moa taloha mpinamana tamin'ny FMA raha tamin'izay mihitsy any efa niteny tamin'ny tompoky lanestor hoe tamin'le fifidianana présidentielle 32 moa sa 33 candidat tamin'iny dia niresaka moa izy tamiko tamin'iny inona ao fijeren'io dia démocratie io samy mahazo miteny ny rehetrarehetra amiko io tsy démocratie satria qui dit 33 candidats zany move raha 32 candidat dia le ray nilatsaka 33e namaky ny projet de société le 32 ve
vao nilatsaka 33e mino afa tsy misy an'izay de ohatran'izay koa zany le concertation antsika ndraindray hoe tsy misy zavatra tena fa de personnalité fotsiny miasa fanatisme personnalité mihitsy le izy zay mihitsy fanatisme mo sarotra be satria fanatisme zany spirituel ndray gamba non fa amin'ny politique misy eto Madagasikara hoe anarana sisany mety na mpanaraky rehetrarehetra le fanatisme anaty de miombon-kevitra aminao am'izay manaraka ny hevitrao am'izay fanatisme zay koa za ndraindray zay koa ny erreur tsika vahoaka tsy ny mpanao politika fa tsika vahoaka koa manana ny andraikitsika am'izay za zao raha ohatra ka hoe makato an'ity de tsisy kanina ina na inonao de ikena dolo fa io zany de rehefa tsy tiako ndray ty de tsisy azo raisiny fa na inonao de tsisy azo raisiny nefa ngamba tsy zay loatra ohatrana zao na iza nitondra teo ny fandibiny tondra misy azo raisina amin'ny any fa misy kanina koa ao anatiny fa tsy tonga de atao kapobe mantsina moa fitenitsika hoe za zao raha zay moa zany matetika fiteny mihitsy ndraindray aza na za olotsotra zao tsy mpanao politika de rehefa miresaka tonga lolo anao kay pro miresaka tonga lolo ndraindray manaiky anao kay opposition nefa tsy de zay le izy ho ana manokana za sady tsy opposition tsy hoe pro tsy hoe inona fa de inona ary ny azonao lazaina mahakasika ange politika zay mivadibadika palitao le mivadibadika palitao mo tsy haiko loatra ny fiteny azy fa mahatonga le mivadibadika palitao ne de mbola zay le resaka tsy fananana tsy fisina foto-kevitra mazava raha misy ny foto-kevitra mazava tsy afaka hivadika palitao ianao na maninona fa noho ny tsy fisin'ny foto-kevitra mazava de lasa mora kely mivadika palitao ona moa izy raha larosy zay fa impiry mivadika palitao de anatiny zany ivelany ka io zany de mbola veriko ihany tokony misy foto-kevitra mazava adidin'ny mpanao politika moa zay tsy adidinay olotsotra ny anao hoe projet de société mazava de mba mipetrapetraka le izy mba misy hoe dimy zany azy efa miteny hoe maro le dimy kanefa nohony le telopolo zany de zay telonjato zany de zay mahatonga ahy dimy ny resahana fa raha ny tokony ho izy ny tsy tokony ho be debe marina atsika 30 millions tsika malagasy fa tsy nihevitry ny 30 millions de atsika zany de satokatrano anangana parti politika na anangana hevitra tsy zay tsony angamba ny tokony efa tsy politika tsony izy zay mazava zay fanan-kevitra zay ao anatin'izay resadresaka ny fanaovana teo zay mipetraka indray ary ny fanontaniana hoe satria be dehibe zao le manaraka atsika eo zany zao nylina satria mahita hoe tena olotsotra marina le rangahy io sady tsy opposition tsy pro ary tena mitondra le fanan-kevitra mazava ary zany mihitsy ny antony vady fantsika me ahafahanareo maneho hevitra mazava ao anatin'izay fa apetraka amin'izay ndray ary le fanontaniana manao hoe ity lalana ity ve satria efa nanatsidy ihany keo anao tare mpiandana tare fa manakaikikaiky vaolany ty manakaikikaiky vaolany ty de ity resaka état régional ty ve raha miatra tena ampiarina eto amity nosy malalatsika ty de ahita tombotsoa mivantana ifotony tanteraka ny vahoaka zany moa de mazava ho azy izy efa navalinao zay satria ahoana moa eo ifotony ianao no mandray azy ahoana moa tsy vantana ho tonga aminao le zavatra vokatsoany de raha misy koa vokadratsiny de aminao ifotony eo koa ny vokadratsiny tonga fa tsy paritaka ary de mila zany tsika na mipetraka azy aty état régional ty voafiditsika engania ko hoe voafiditsika fa mila koa tsika mahay mifidy tsika vahoaka indrindra voalohany indrindra
fa raha tsy mahay mifidytsika dia tsika ihany koa ne ny igoka ny vokadratsiny eo amintsika eo e mila tsika zany mahay mifidy a mila tsika mahay a mandajalanja tsara ny zavatra ho ataotsika farakaraky ny zavatra fiditsika eo ihany koa mety ho vokatsoa sy vokadratsiny za tsy miteny hoe rehefa état régional dia tsy maintsy ho vokatsoa foana rehefa tsy haitsika ny io ne fitaovana rehetra fourchette aza lasa fitaovam-piadiana rehefa tsy hay mampiasa azy zavatra tsara lavina zany dia fanontaniana mipetraka raha am'izay resako zay hoe ohatrany ahoana ary le fahaizana mifidy le fahaizana mifidy zany a amiko raha hoe fahaizana mifidy a inona moa no fidina tsy dia hoe tsy maintsy hoe olona mahay an'izao na mahay an'izao ilaina le fahaizana an'izay ahoana moa ohatranazy zao tsy mahay administration civile tsy mahay administration publique plutôt tsy haiko zay mety tsy dia araka loatra raha amin'ny finance publique sy ny anina fa na de zany na tsy zany a ny atao hoe mahay mifidy zany amiko a dia mba voalohany indrindra aloha olona intègre olona hoe tena vonona hoe tsapanao hoe io tokoa ny zavatra tiana atao fa tsy hoe ny problème atsika ne matetika le olona moa zany rehefa voafidy a misy tokoa ny olona intègre voafidy misy tena olona hoe tsopo tsotra anina voafidy fa rehefa voafidy ao izy a voalangolango ao voatositosika ao a dia lasa manaonao foana inona mahatonga azy manaonao foana mbola verina amin'le rafitra ihany tsika le rafitra ny mampanaonao foana tsaroana angamba araky ny resako hoe efa zokonjokony ihany ny tenako raha taloha ianao manary hoditra akondro eny an-dalana tsy raha aman-dreninao le olona tsinotsinona le olona fa samy teny ianao hoditra akondro anao zazy ty e dia mitsipona ianao dia manala am'izao moa raha misy hoditra akondro manary hoditra akondro etsy ka misy miteny hoditra akondro anao raha misery dia tonga vavabe nga moa anao la arabenao moa io ka io zany a le rafitra voalohany moa zany dia le fotom-pisainana manaraka eo koa mifandraiky amin'ilay resaka tetsy aloha ihany hoe ozy ianao teo namaky an'le boky ianao dia misy tsy mety aminao anatiny a misy mety aminao kosa indray azonao lazaina ve hoe inona ary ilay tombontsoa goavana ao anatin'izay mety zay ampiaratsika n'ity plateforme international ity ny mety indrindrandrindra aloha voalohany indrindra dia zay le nyresahako voalohany teo ny iverenako a la solution s'approche du problème tonga dia eto ny problème eto ny solution ny décentralisation moa zay efa voizina am'izao arezahana atao na dia hoe tsy tateraka araky ny tena izy aza fa miezaka kosa aloha misy any le ezaka am'le izy fa sainy kely le ezaka raha ny fijeriko azy dia zay ihany koa io hoe mbola le politika atsika zao ihany zany ny toizatsika am'le izy fa toizatsika effective kokoa lalindalina kokoa ohatrohatr'izay zany ny hoe araky ny teneniko teo hoe misy tsy mbola tsy laniko tanteraka anatiny ny tsy lany anatiny zany aloha dia am'izay le resahako teo ihany le raveriko hoe fomba fifidianana araky n'le resahako teo moa na ity aza na mety azy ty ka tsy mety ny fomba fifidianatsika dia tsy misy vokatsoa azotsika eo nefa vokadratsy indray mety ho bebe noho ny vokatsoa e ka am'izay le fomba fifidianana zay a dia mbola izy moa efa verina angamba tsy zany nanomboka ny resaka an'izay fa na ny rafitra fifidianana ny any any nefa zay ihany no isan'ny olana lehibe goavana indrindra teto amintsika angamba tsy vo firy-taona lasa iny le fomba fahaizana mifidy moa zany voalohany indrindra ahoana moa ny hafahanao hifidy zay olona tsy eo akaikinao tsy fantatrao akory le olona kanefa raha ohatra ka élection de proximité zao ohatra eo akaikinao fantatrao ne ny olona ho fidinao e fantatrao hoe riny fidiko afaka zany ianao hoe olona akaikinao olona manatona anao olona afaka mifanatona aminao ny fidinao
eo zany a rehefa vita zay fifidianana zay de eo ndray a mifanatona ndray a de mba hita akaikikaiky kokoa le zavatra fidiny fa ny zava-misy ny aloha raha ny suffrage universel zany a de manjary hoe hifidy olona tsy mbola hitanao maso akory azy mbola tsy nifandray tanana taminao akory tsy midika ko reny tsy maintsy olona fandray tanana aminao ny fidinao a fa olona tsy ahoana moa zany tsy de fantatrao akory ny momba azy a voatery tsy maintsy amin'ireo olona reo ianao ny mifidy tandis que raha élection de proximité izy a tonga de mba olona fantapatatrao daholo ny akaikikaiky eo moramora kokoa aminao a no mifidy azy noho ny olona hoe tsy de hitanao loatra manjary mety ho voafitaka ianao satria tsy ampy donné ianao am'le izy tsy mahita azy andavanandro ianao zany hoe tianao tenenina zany hoe fifidianana miainga avy avy any fotony mihitsy a avy ao any amin'ny fokotany aloha mifidy a de eo mahita hoe ranona no hitanay hoe aminay eto a mba mahavita ny adidiny eo amin'ny fokotany miasa tsara moa zany mahay araky ny tenin'ny président antsika ihany moa zao hoe un bon père c'est celui qui sait nourrir sa famille tsy zay moa le nyresahany de un bon politicien qui sait nourrir ses administrés de mba hitanao koa hoe olona afaka amelinanao tokoa ty olona ty fa tsy olona any alavitra any de le tombontsoa régional zany a miverina ihany no tsika am'le hoe ety fotony ny mandidy sy manapaka de tonga de ifotony na ny tombontsoa zay misy eo an-tanàna zany a de fainao ny mahita hoe eo ihany ny manapaka azy hoe na asa zany na appel d'offre na ny zavatra rehetra mba ifotony eo a de fa zany akory tsy manavaka hoe zay tsy eo de tsy omena tsy zany akory le izy fa mba ny eo aloha mba ny eo akaiky eo aloha fa anana mbola iverenako ihany le hoe norirany eo akaikiny eo aloha fa anana zay vao de ny gouvernement régional moa zany amin'ny maha régional anazy zay anisan'ny tombontsoa moa zany amin'le état régional de misy ny gouvernement régional midika zany fa ny gouvernement régional de mitsimbiny ny eo amin'ny région nya de afaka mandidy a sy manapaka ary mizara ny intérêt régional ao ary manana fahefana sy budget am'izay a ahafahany hoe na de hoe anamboatra lalana anamboatra lycée vaovao anamboatra CEG tsy haiko fitsaboana toeram-pitsaboana tonga de ny gouverneur régional no afaka mitantana an'izay a de mba ny eo atoerana koa ny mahita ny fanaovana an'izay tsy manafaka hoe ny any velany akory tsy ahay ny fanaovana anazy fa ny eo atoerana aloha ngamba mahay ay kokoa fanaovana azy noho ny any velany de inona amindray ary ny asa amin'le gouvernement national ilaina ve ny fipetrahany reny say fa tsy ilaina tsony fa tonga de foanana tanteraka iny moa zany tsy maintsy hoe ilaina le gouvernement national satria tsika ny état unitaire ma état un état atsika malagasy zany tsy maintsy mipetraka foana zay ary ny gouvernement central zay zany a iny zany a no micontrôler ndray lasa ohatrany hoe organe de contrôle tsy de tena exécutif atsony izy am'izay raha ny fijeriko zany a ato moa izy somary hafa kely ny fitondrany azy ato fa raha ny fijeriko karazana organe de contrôle zany izy fa tsy organe exécutif tsy izy mihitsy ny mi-exécuté hoe amboarina ny ary na amboarina ny ary de organe de contrôle izy a sady organe d'appui tsy maintsy organe d'appui koa izy satria
mety misy a ohatra hoe raisiko tsotra fotsiny tsika tamatavy anamboatra ny porny tamatavy raha ny volany tamatavy rery mety tsy hahavitan'io por fa misy a appui avy any any national manampitosika ao de sady ny contrôle raha teo moa izy am'izay rehetra atao zany ny gouvernement central iny zany manao karazana organe de contrôle mihitsy ny fahazahoko azy eritreritry zay fa zany no tsy midika ny eritreritry rery akory no ao anatin'ny état régional de misy ny gouvernement takely aty amin'ny isaky ny faritra tsiraikaraika zany eto Madagasikara de lasa ho fifaninanana zany izy ao anatin'izay de mety ena ave zany ao anatin'izay le ohatsika isana ministera mijoro eo amin'ny sehatra nasionaly ao anatin'izay zay ndray moa zany angamba mialatsiny aminao a mbola tsy de ho azoko za manokana amin'ny maha olo-tsotra tsy de ho azoko valiana zao de zao zany zay moa le ilantsika hoe concertation nationale tsy za rery akory ny atapaka hoe zazana code maritime tsy haiko ahoana moa no ahafahako anapaka hoe tsy maintsy hoe ministère maritime ave isy eto Tamatavy sa tsy isy fa zay angamba amiko zany tsy angamba moa fa zay mihitsy hoe tsy maintsy ilantsika n'le concertation nationale ary anitsina n'le izy araky ny région satria raha ny fijeriko azy zany izy moa efa tsy maintsy hoe manana ny particularité à chaque région tsy voatery angamba akory hoe Tamatavy manana ministère ny letchi de ary boeny koa anao ministère na letchi tsy mety angamba zany satria ny azy any mety omby indray ny anazy ministère mikasika ny omby raisiko tsotra zany fa ialana tsiny ohatrany hoe resaka zazazaza fa hoe raisiko pratika be zany le izy iverina kely am'le resaka le tombontsoa teo le resaka asa anisan'ny olana goavana eto Madagasikara ny tsy fampiny asa ho an'ny tanora aloha zany ny tena voaresaka mahatonga ny resaka insécurité zay misy ny retraretra manodidina zay mety hoe raha mipetraka zany ty mety hoe mahaolana indrindrandrindra ho an'ny tanora ve zay hoe ho azo asa daholo ny tanora ao anatin'ny faritra anankiray tsy maintsy ahazo asa aloha ny olona satria inona moa ny tsy ananantsika asa ny asa ny tokony ho isy ny asa fa sainga fomba fandaharana azy fitondrana azy angamba tsy mampisy an'le asa za aloha tsy miteny hoe de isy tampotampoka de isy asa mandrivony amanetsiny fa kosa tsy maintsy ahazo asa satria ny olona avy any ataoko hoe ny olona avy any andafy aza tonga amitsika ty mitady asa manao asa tsika voatery mandeha any Liban any Maurice mitady asa misy asa eto amitsika fa le fandaminana azy sy fiandreketana azy angamba no tsy mety fa raha itentsika tsy misy asa eto Madagasikara inona ary nitongavany Mauricianina miasa ty amitsika inona nitongavany vahiny miasa eto amitsika enao tsy mahita hoe alafasa fa inona mahatonga an'izay le hoe sakana am'le resaka asa zay zany eto amitsika ny sakana amin'ny resaka asa zay de somary ivona kely angamba za ny sakana amin'ny resaka asa moa za hoe technicienne aloha za ialana tsiny ny problème tsika zany am'izao ny olona tsy entrepreneur tsy manana ambition d'entreprise fa plutôt des négoces zany ny asa hito amitsika am'izao na mijery azatsika hoe webhelp négoce ny reny fa tsy tena hoe entreprise efa miresaka an'izay asa zay ihany tsika ivadika kely indray miresaka kolikoly
anisan'ny sakana anankiray ihany koa tsy ahitany tanora asa ny resaka kolikoly zay misy eto amintsika tsy azontsika fenina izany inona indray ary ny azonao ambara hoe tsisy an'izany ve tsisy an'izany resaka kolikoly hoe manolotra kely dia tafiditra inona no azonao lazaina indray mahakasika an'izay ary ka io moa zany a arak'izay efa niresahana zay ihany tsika ny tokony hametraka lalàna tsy isiny ny kolikoly ny kolikoly marina fa misy ny bianco misy ny anina atsangana rehetrarehetra kanefa le izy atsangana tsy ataoko hoe tsy mahatateraka ny adidiny manao tokoa izy matoy izy napetraka eo fa somary lavitra izy ekeko misy bianco eto Tamatave fa eo amin'izay le décentralisation zay ihany tokony mba misy ihany koa hoe raha eto izy manao kolikoly eto izy ny jerena eto izy ny tsaraina eto izy ny atao fa kolikoly a dia hoentina rindray a dia tsy haiko mialatsiny amin'le tsy fahalalako hoe mihodinao anatiny ao le dossier tsy hitatsolo le dossier avy eo manjavona tsisy hita ka ny kolikoly olona eo akaikinao eo ve manao kolikoly zay moa le mbola resahantsika hoe le proximité raha ny proximité anao eo mora aminao ny fean'le kolikoly amin'le proximité anao eo fa ny any alavitra any aloha mitohy any alavitra any ndray ny maman'izay amin'ny momba ny asa satria zay moa ny isan'ny olana miteraka fahantranatsika hoe momba ny asa tsy manana asa tsika tsy manana moyen zany tsika hoe ananatsika fidiram-bola mazava voalohany moa zany dia le kolikoly a isan'ny blocage facteur de blocage na asa teraka ny kolikoly ray dia aveo ny kolikoly iny mitombo manao boule de neige iny dia lasa goavana be raha 1 million izy androany a 5 millions izy raha pitso a 10 millions izy raha afaka pitso io kolikoly io zany raha am'izao a sarotra be ny fialana azy na misy aza ezaka be dia be naizanaiza borompanjakana idirana dia tsy maintsy misy hoe tsisy kolikoly ato kanefa mialatsiny a tsy manonona olona tsy anina fa raha tsy misy kely amboarina eo tsy vita ny zavatra atao ny kolikoly aloha tokony avahana kely ihany ny kolikoly a sy ny remerciement sa gratification tsy haiko zay anina am'izay io dia mbola resiko ihany koa culture tsika gasy tsika gasy ny zavatra anaty culture tsika ngamba tsy azo lavina ny valopy ninona zavatra tsara ny raha tsika misy valopy ratsy raha misy valopy donc zany tokony avahana kely le kolikoly a sy le remerciement fa zany anatin'ny kolotsaina tsika gasy zany ary aniko sarotra asorona ihany zay le valopy zay fa kosa le kolikoly kosa dia tena misy hitady asa zao anao dia takina 10 millions rehefa hitakina 10 millions moa anao ohatrana zao za moa fa lehibe ihany tady asa ihany raha misy manolotra asa fa ho an'ny tanora ny resahany raha hitady asa izy zao takina 10 millions mety ny tsy manana 10 millions izy any aminy izy olona vo hiasa dia mba mitrosany amin'ny tonton izy na ny fianakaviana mifanampy hoe mba tia hita asa le akizy dia mena vola izy iasany inona moa ny dikan'izay a vo tonga eo izy zany efa mibabitrosa izy tsy maintsy enjeny iny trosany iny rehefa enjeny iny trosany iny tsy maintsy mitady hevitra izy a manita-tsaina amerenany iny trosa iny tafaveriny iny trosa iny a lasa nahita lalana tsizy izy dia manohy amin'le lalana tsizy izy dia amin'izay kolikoly zay a zay ihany koa isan'ny hoe facteur bloquant ny asa eto amintsika satria ninonina asa idirana aloha amin'izao ny zavatra hitako amin'ny maha-olotsotra sy ny reko dia tsy maintsy misy kolikoly mandehandeha foana any dia tsy mety mazava ny asa tsy haiko hoe anao manokana ny asanao vo tsy manao kolikoly manaraka an'izay momba n'izay asa zay ihany ny asany raha eto Tamatavy tokony ho betsaka fa raisitsika fotsiny zao hoe misy appel d'offre ny lalana eto amboarina mba raha ny ankizy eto ny miasa eo efa
efa mba ataoko hoe misy 10 ihany mety ho tafiditra raha ny asa mandeha eto amin'izao fotoana zao. De zay zany nisany hoe anjarany état régional sy ny gouverneur régional mametraka kosa ny asa zay eo atoerana anjarany eo atoerana aloha mitondra azy efa tsy mahavita indray ny eo atoerana afaka miantso ny any velany tsika na atrady Vietnam aza atsotsika moa inona ny mahadiso atsika amin'izany. Zany hoe miena zany le kolokolo mety hoe mba ilazana hoe tsy ho isy tsony de hoe miena zany le kolokolo ka mipetraka ity état régional ty. Miena le kolokolo satria proximité zany aloha rehefa miena ny proximité miena ho azy ny manaraka za tsy miteny hoe de tsy isy tsony ny fisaorana kosa de tokony ho isantsika malagasy fa ngamba raha mandeha tsika hoe mamonjy mariage de sitrakay raha atao ara-pomba malagasy ny valopy. Amin'ny resaka kolokolo zay ihany efa misy karazany efa maromaro zao le karazana ataoko hoe sapandraraha miady amin'izany resaka kolokolo zany eto Madagasikara nefa ohatrany tsy eo le fahaleovan-tena fa inona no mety mahatonga zay. Ka io moa aloha zany ninona zavatra atao tsy maintsy ny fanjakana ihany no anendrolona hoe hitondra sy ihany fa ny fanjakana manendry iza moa ny atao hoe fanjakana ny vahoaka ny fanjakana ny vahoaka ny fanjakana tokony ny vahoaka ihany ny manendry zay le mahatonga le hoe fifidianana avy aty fotony ny vahoaka ny manendry de miainga le tendra miakatra tsikelikely ihany fa ny vahoaka ihany ny tompo-pahefana tsika any miresaka an'izay foana tsisy angamba mandany zany ny vahoaka ny tompo-pahefana fa ny zavatra misy ve tena tompo-pahefana marina ve ny vahoaka amin'izao fotoana zao tsy haiko tsika any angamba mety misy any mahatsapa hoe tompo-pahefana fa za manokana de mahatsapa fa tsy tompo-pahefana ny vahoaka amin'izao fotoana zao. Mandeha dia mandeha ny fotoanatsika efa adiny iray mahery kely ny raha antsika teto resaka kely tsika mahakasika ny barian'i Madagasikara satria hiatrika an'izany lalao goavana zay izy anisan'ny sambany ho an'ny tantaram-pirenentsika izany hiatrika lalao famaranana izany. Inona no azonao ambaraky? Momba ny bariamo de soratsika mianakavy izy na atody amin'izao ataon'izao ary tsy mbola atody izy eo fa mbola manohy izy de mbola miandrandra atsika rehetrarehetra ho tody koa izy amin'izay ady ho ataon'izay de ireareavatsika malagasy ny raha nahita ny zavatra nitranga na teto an-tanànatsika Tomasina na manerana ny Madagasikara ny fifalipony ny malagasy na ny orgueil ny fony malagasy taitra am'le izy za de misaotra betsaka ny Barea de mirary soanjareo azy manohana tanteraka ny Barea an'izay ady atrehan'izay zay lalao hiatrehan'izay. Ao anatin'izay ihany efa hita hoe efa amin'ny misandraka ilay resaka atao hoe baolina kitra raha eto Madagasikara misy tokoa le herim-pon'ireo zandrikely zoky ralahy zanaka izay miady mafy tao anatin'io satria tsy ny mpilalao ihany fa na ny mpanina zatra sy ireo staff teknika tao anatiny tao de miezaka daholo tao anatin'izay fa raha ohatra koa zany ve eo amin'ny resaka ino testy eo amin'ny resaka le budget ihany no resantsika indray eo ho lasa lavidavitra kokoa no ohatran'izao ve ny baolina kitra malagasy raha ampy ny budget ampelantanana zay ampiasain'ny sapan-draraha anankiray ohatra ohatran'ny hoe raisika ohatra zao hoe ny ministera ny fanatanjahantena zao satria miresaka bariatsika ao anatin'izay eo ihany koa ny fédération malagasy amin'ny baolina kitra zay ao anatin'izay raha ohatra ka ny état régional ny ampiarina ve de mety mbo misy ihany koa nefa misy budget tena hoe matazaka kokoa zany amin'izay fanosehana ny ara-panatanjahantena zay. Ny amin'izay moa de mazava ho azy misy zay ary tsy afaka zay satria misy ny gouvernement régional de anjaran'ny gouvernement régional no mametraka ny budget mifanandrify amin'izay
tokony tsy maintsy ho fandaniana, tsy maintsy ho fanatanterana ny zava-misy a eo amin'ny région tsirairay. Ary marina de marina ny teny hoe reo bariary eny hoe avy tamin'ireo région efatra amby roapolo reo ihany ny poiran'ireo, ka raha ohatra tsara toana izy avy aty amin'ny région mety ho tsaratsara kokoa noho io efa azotsika io. Tsy ratsy akory le azotsika io a, tsara izy io, ary izy io matoa izy tafavoaka ohatran'io a, io moa zany de mbola mialatsiny a tsy hoe ngamba tsy hoe vita vaccine ty état régional ty za fa hoe tena hoe lasa hoe mbola avy amin'ny région ihany ny poiran'io e. Iny hoe de tsy maintsy hoe avy any amin'ny fokotany, filalaovam-baolina tany amin'ny fokotany a nitaritina nakambana izy lasa ekipa ray mamiratra am'izao fotoana nefa reny zao mety efa tsy hijanona eto Madagasikara ihany koa fa misy efa mikitikitika andeha any ampitan-dranomasina. Inona moa ny maharatsy an'izay raha mandeha any ampitan-dranomasina izy? Io moa tsisy maharatsy hoe izy mandeha any ampitan-dranomasina, izy mandeha any ampitan-dranomasina iny tsy midika hoe miala tsika izy e. Io moa de mbola miverina ihany am'le tsika sy zahay. Miala tsiny a, zay ihany ny zavatra hitako hoe na makany izy miaraka amintsika ihany izy, fa izy kosa mba mihitatrany a, mba mitondra zava-baovao avy any izy, na hevitra io, na fitaovana io, na traikefa io. Fa raha tsika reto ihany no hitady traikefa vaovao, tsy ahitotsika fa tsy maintsy misy kosa raisina avy any amin'ny na région ambadika na firenena aza raha ilaina. Zay ngamba ny masaka azo natolotra. Mahafinaritra be le tavasinika satria ohatrany vetivety kely le fotoana de tapitra fa bien efa adiny efa ora iray mahery sady ny rahantsika teo de sokatsika be de be ny ray aman-dreny Paul izay tafateto tao anatiny izay fotoana lavalava fohifohy izay a isaorana ihany koa ny fanehoan-kevitra rehetra iteto a, ary zany iny fa misy betsaka no azotsika nyraisina tao anatin'izay ka andao ngamba fa bien ny afatra farany ho an'ny ray aman-dreny no mangatatsika. Ny afatra farany moa zany aloha voalohany indrindra aloha miala tsiny raha misy hoe tohina na misy hoe tsy nety ny fanehoan-kevitra nataoko fa netanim-poa satria mba manana an'izao toerana fanehoan-kevitra ohatra zao a, zay zavatra mbola tsy ary nataoko moa hatramin'izay zany a, ka de misaotra betsaka anareo zay na eny ny eny na misy nanohina na ohatra zany a mbola nienonareo de misaotra betsaka anareo a, naharitra ny eno am'izay a, de misaotra betsaka andro zareo ny antso a na Petrano a, de misaotra betsaka anareo a, de engany itohy foana zao fanehoan-kevitra zao satria na za tonga tetony hoe betsaka ny zavatra tsy haiko a, na za koa ny ny tombo koa za tonga teto aminareo fa tsy hoe kory hoe nanome anareo fotsiny afa tena vatatena koa tsapako hoe tombo zavatra tsy ary natrehako a zao fa samba, de misaotra betsaka anareo fa de misaotra anareo amin'ny fanasana. Manantena mbola fiverenanao eto amin'ny manaraka. Mazoto tokoa fa de ia eny ary zay ary no amin'ny anio sarotry de sarotry hiaraka eto foana, ary raha nyresaka no atao tsy ho lany mihitsy aloha zany raha nyresaka nitoedraram-pirenena amin'ny ankapobeny no resantsika eto, saingy voafetran'ny ora sy fotoana ihany tsika na de tiana aza niaraka de tsy maintsy misaraka hoe le fitenena zay ka de isorana bebe vahintsika aloha nanaiky mivahiny teto a, ankasitrahana ihany koa ianareo tany am'izay toerana nanarahanareo an'izao fiarahantsika zao a, fa dia naharitra miaraka taminay hatramin'ny farany a, ankasitrahana bebe de ho anareo zay te hivahiny aminay tanana foana ihany a, niza ninona na olon-tsotra ianao na anatina fikambanana ianao na anatina antoko politika ianao na ihany koa ianao anatin'ireny misehatra anatin'ny fanaovana asa sosialy reny na amina toko mpinoana ianao
dia raisinay an-tanany foana ho iaho misokatra be deaibe ary midanadana ho antsika mihitsy ny varavaran'ny vatofantsika rahanareo aminay menada ka dia entanina sady tsika amin'ny heriny an'io sady ndraiky oloha dia efa vahiny hafa indray no miaraka amintsika vahiny vaovao indray fa dia ny amin'ny an'io no ny farana fa mamy fotoananareo zay amin'ny heriny an'io toy izao ao anatin'ny vatofantsika hatrany mametraka ny veloma mandrapitafa hotsika menakavy bye bye